Rehefa avy niresaka ny tontolon'ny fambolena sy ny fiara-miasa amin'ireo avy any ivelany isika dia hivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray. Maro ny fanambin'ny paositra malagasy ho amin'ity taona 2024 ity raha ny fanamarihana ny hoe trinité générale ny sy ataoriny hetsika fambolekage no tanterahana ny faharoa ny volana marsa teo efa miverina ihany koa araka ny nambarany sy ny fahatokisany mpanjifa ny paositra malagasy fanampanazavana avy hatrany. Araka ilay teny filoham-pirenena ty taona 2018 fanohizana ny fisandrana dia zahay ao anatin'ilay hoe misy ezaka natao hatramin'izay indrindra tamin'ny taona lasa iny dia hita hoe efa manomboka miarom-bola ilay paositra malagasy ary tsapana mihitsy amin'ny olona mamonjy sy mampiasa ny paositra fa miaverina tsikelikely efa be dia be mihitsy tsikelikely tsony fa fantatra hoe tena miverina be dia be mihitsy ny fatokisany mpanjifa ny paositra malagasy. Raha teny aminareo mihitsy ny farany teo dia misy nahazo fankasitrahana tamin'ny union postale universelle mihitsy polie accéléré any ivelany. Io dia aingam-pandeha io zany vetivety dia tonga ilay sady misy fanaraha-maso dia misy barème apetraky ny union postale universelle tanteraka ny paositra malagasy somatsara iny dia izay nazahoana fankasitrahana ary tsy hoe nahazo fotsiny fa antsoina mihitsy asaina ny paositra malagasy zany mba ho any amin'ny conseil d'exploitation postale maneran-tany io any Berna mba hanao présentation na fampisehoana hoe zao zavatra nataonay nahatratraranay an'ilay barème ny oarana aza izy fa tena tanjona dia zao hoe hahatonga ny paositra malagasy paositra moderne